Fa ny merabantsika rehetra indray a tonga eto amin'ity a fotoana iarahana amin'ny gasy mahay mamaky baiboly a amin'ity volana avril ity. Dia misaotra anareo tonga ihany na dia eo ara ny aretina sy ny rehetrarehetra. Antenaina fa salama tsara tsika dia mbola ho salama tsara avy a arovan'ny tompo a. Tsy hoe izay voa akory tsy arovan'ny tompo fa mba zay zany ny arovan'ny tompo antsika tsy ho voa satria mangitahita azy araka le hira zay ny fanaovana teo. Dia fa katoko ny paska ihany koa moa zao a, dia zay mihitsy ny anarantsika hijerentsika nyity ilay momba ny amin'ny fijaliany Kristy. Amin'ny teny hafa izy hoe la passion du Christ, ny zavatra nitranga momba ny Jesosy Kristy rehetra. Rehefa efa nanao an'ity a efa taona 5 taona lasa zay a nanaovana azy tamin'izay dia tena herinandro masina mihitsy satria tamin'ny sekolin'ny baiboly dia latsinainy ka hatramin'ny zoma dia ny herinandro masina mihitsy natao tao anatiny. Fa androany izy a dia tsy ny herinandro masina no jerentsika satria tsy ho vita le izy a, fa ny fotoana fotsiny ny ainan'i Jesosy Kristy tamin'ny zoma. Ny zoma masina zany ny jerentsika dia jerikely ny sabotsy sy ny alady isika. Kanefa tsy vitan'izay le izy fa misy adevitra koa ao anatiny. Raha hanomboantsika azy zany ina mahazava-dehibe an'ity fampianarana androany ity. Betsaka ny resaka momba ny fijalian'i Jesosy Kristy, fahafatesan'i Jesosy Kristy, be dia be fampianarana momba izany a. Raha nanatrika herinandro masina ianao dia mety efa naheno sy nahita momba an'izany a. Dia fa inona no mahazava-dehibe azy amin'le nresahana androany dia zao hoe satria amin'le hoe gasy mahay mamaky baiboly, mianatra mamaky baiboly tsika, dia ao anatin'ity no ahitantsika hoe ny lay fotoana farany ainan'i Jesosy Kristy io zany a no anisan'ny voatantara ao amin'ny filazantsara efatra. Tsy tena betsaka ny tantaran'i Jesosy Kristy tamin'ny filazantsara anankiefatra, fa io akoatran'io zany ohatra dia ny nanaovana batisa azy a, zay koa tena hita ao anatin'ny filazantsara efatra hoe Jesosy Kristy nataony Jaona mpanao batisa. Dia akoatran'izay inona koa ny fampitombona ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, iny koa hita ao anatin'ny filazantsara efatra. Sisan'izay zany ny roa na ny telo no miresaka azy na ny ray fotsiny no miresaka azy. Dia akoatran'ny namanan'i Jesosy Kristy le olona 5,000 dia le fidirany tao Jerosalema, lay sapakazo na ny sapandrofia nidirany tao Jerosalema le nankalazaintsika tamin'ny alahady a. Zay koa dia hita ao anaty filazantsara anankiefatra zany. Akoatran'izay mahazava-dehibe an'ity tantara ny hafatesan'i Jesosy Kristy ity ihany koa zany a, dia mampisy adihevitra le izy. Misy adihevitra eo ataontsika hoe samy kristianina venona ny ohatr'izany a, satria raha ohatra raisiko zany ohatra hoe Imaiola dia tena manindry mihitsy izy hoe samy hafa ny rasikely fa samy hafa ny Jesosy, le Jesosy maty alarobia sy le Jesosy maty zoma. Dia ny anazy a le maty zoma, alarobia azafady, fa le maty zoma ozy izy dia le Jesosy tsy izy. Dia azo démontrena zay, fa raha démontrena le izy hoe 3 andro sy 3 alina Jesosy Kristy ny tao am-pasana dia zao. Ny anareo izy maty zoma io a rehefa zoma hariva zay vao nalevona, sabotsy lahady maraina izy efa tsy tao tsony. Ahoana ny 3 andro sy 3 alina zany? Ahoana? Ny anazy a maty eo amin'ny atsasaky ny herinandro a alarobia, maty alarobia hariva izy a, alakamisy maraina, alakamisy hariva, zoma maraina, zoma hariva, sabotsy maraina, sabotsy hariva. Rehefa tao zay a dia
72 heures zay ny atao hoe 3 andro sy 3 alina tsy zany ny 3 andro 72 heures de nareo 40 heures raha be indrindra de lazaina fa 3 andro sy 3 alina ay de iza zany no izy taritiko aminareo izy zao de samy mieritreritra hoe tena ohatrany tady marina ihany ny azy moa zany tonga amin'io de zay mahatonga anazy hoe mitsangana saboty Jesosy Kristy sabata ihany tsy maintsy arahana fa ny katolika nanova lalàna sy fotoana de novainy andro alahady lay sabata de tsy izy daholo nareo rehetra ary lany Jesosy nareo ara de Jesosy tsy izy satria Jesosy maty zoma fa le Jesosy maty ny atsasaky ny herinandro ihany no izy de zay zany no iresahantsika azy androany hoe ahoana marina moa zany inona marina moa zany ny tena izy inona ny tena ambara ny baiboly itsika zay lazain'ny baiboly anisan'ny ngezabe tena ilantsika n'ity fampianarana androany ity de ny Korintiana 2:2 i Paoly rehefa mitory teny rehefa mampianatra rehefa ninina zavatra ataon'ny Paoly eo amin'ny fiainany de zao ny zavatra nylazainy hoe nini tsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby tamin'ny azy fijaliana zay tsy te alala ninina raha ataoko amin'ny fiteniko am'izao izy de ozy izy Paoly za tsy te alala ninina fa Jesosy voaomby tamin'ny azy fijaliana zay ihany ny fantatro zay ihany nitoriko taminareo rehefa mitory aminareo de zay ihany Jesosy Kristy voaomby tamin'ny azy fijaliana de mila jerentsika zany hoe inavy ny zavatra manodididina an'io nanomboana anazy tamin'ny azy fijaliana io bon efa haitsika zany hitantsika zany amin'ny tantara ny film La Passion du Christ, Jésus de Nazareth, le film Jesosy be de be ny film efa miresaka an'izany efa vakitsika zany ao anaty baiboly ho an'ny katolika rehefa zoma masina sy fetin'ny sapakazo de joena mihitsy le izy mopera manao Jesosy de ny misy olafa mamaky an'le anina hafa de tena joena mafinaritra tiako be mihitsy zany tamin'ny mbola kely tena farany tiako lava be le tantara fa mafinaritra de haitsika le tantara fa inona ny heviny atsika zany manino Paoly no manao an'io hoe tsy te halala ninina afa-tsy le Jesosy Kristy mahateo amin'ny azy fijaliana mampaninina atsika zany Jesosy Kristy mahateo amin'ny azy fijaliana izany ka atombotsika arindresaka zany aloha fitiantsika kely fotsiny le izy efa manomboka mamaly an'le voalaza tamin'ny maraina iny tsika le tamin'ny fampidirana teo tsika fa lalovantsika fotsiny ty le herinandro voalohany ny zavatra nitranga zany de zoma tsy le zoma maly fa le zoma heriny tamin'le zoma heriny herinandro alohan'ny hafatesany zany raha ny fijerintsika azy inona no nitranga tamin'io tonga tao Betania Jesosy Kristy sy ny mpianany izy avy any Nazareta avy any Galily de nandeha ny anatsimo de nakao amin'ny Betania ao amin'ny tranony Lazarosy, Marta sy Maria dia tonga tao zany zareo avy any Galily Jesosy sy ny mpianany aizany mahatonga atsika miteny izay tsika zany tsy mitady andiny ny anoanana ny fampianarana fa ny zavatra voasoratra ao anaty baiboly no akatsika ny fampianaratsika ny Jaona 12:12 de miresaka tsara n'izay teny zay Jaona 12:12 de zao lazainy hoe rehefa enemana ny sisa tsy atongava amin'ny Pasika enemana andro enina ny Pasika jiosy aloha de mila fantatsika zany fa ny Pasika jiosy tamin'izany fotoana zany dia rehefa 14 Nisanina no ampiasaina lay fotoana atsiarovana n'le fotoana ny voandry zareo tany Egypta zany le maty le nasinan'le rà teo amin'ny tolambaravarana de maty daholo ny lamatoan'ny Egypta rehetra satria ny azy tsy nasiny fa ny zanak'Israely tsy maty de tamin'iny zareo le nihinana n'le zanak'ondry de le nitsoka de fahatsiarovana an'iny
no ankalazana paska zany hoe ny azy zany tsy isaka sabotsy na isaka-lady akory mipaka fa miovaova fa ny daty no mitondra anazy rehefa 14 nisanina izy a de paka foany zay na 14 tatina ny 14 na latsinainy io na talata na larobia de teto izy a alakamisy hitantsika eo le izy hoe inona nitranga rehefa alakamisy satria alakamisy izy nanao an'io le alakamisy masina ny lazaintsika zany de zay zany ny enemana sisa tsy atoavany paska jesosy de tonga tao Betania zay nitoerany Lazarosy lay natsangany tamaty ny anabavy Lazarosy Maria sy Marta efa nahavy natsangany tamaty izy amin'ny toko faraka 12 a de toko 12 izy niverina tao am'izay tamin'ny paska de ny zavatra mitranga zany a la ao ny tranony zareo izy mipetraka ao ny de tapiny rehefa miakatra tia Jodia izy a tia Jerosalema izy a de ao Betania izy mipetraka mekomeko anareo ny endrikendriky le Betania ty ny Galilea ato ny Kapernaum tato izy ny tena mipetraka Kapernaum ty ny Nazareta le nalehibe azy fa tato ny tena mipetrahany ty zany ny Galilea na ny Galile de iny le Samaria le mandalo ato izy zany rehefa ho aty Jodia satria Jerosalema ty ny Jerosalema de raha lehibe azytsika io Jerosalema io ty Jerosalema de eo akaiky eo ny Betania de ty Betfaga de Betania eo akaiky eo zany hoe fanakaiky zany de izy a tsy any Jerosalema matory fa tsy mananavanany izy fa any Betania izy ny matory de voatantara ao tsara mihitsy ny isaky ny ariva izy de lasa miverina makany Betania de rehefa tonga ny maraina de miakatra ny Jerosalema ndray nanomboka n'io zoma io sabotsy lahady latsinainy talata larobia lakamisy a de ohatr'izay foana ny ataony mankany Betania izy a matory a de verina izy a makany Jerosalema rehefa aveo rehefa any tsisy direct na tonga de tsy atao mbola afaka atao ingeo tsy maninana mbola vo entré mbola tsy ao anatiny tsika zao fa mbola vo entré de tonga tao izy zany a de tamin'io fotoana io no nanosorany Maria ny menaka ny tongotry Jesosy Kristy ao am'jaona toko 12 ihany a no mitantaran'izay le nanositra menaka ny tongotry Maria le hoe anomanana ny fahafatesako zao izy a rehefa niteny zany retsy hoe lafo be menaka io ve de mafana tongotra sy ny ohatr' zany a de zay ny antony le izy zany zay ny trangany zoma ny sabotsy a tsisy resaka satria amin'ny akapobe ny sabotsy sabata de tsotra fotsiny a mandeha mankany amin'ny tempolo daholo ny jiosy rehetrarehetra rehefa sabata vavaka manao sorona sy ny rehetrarehetra satria mbola teo amin'ny tempolo tamin'izany fotoana zany zay zany ny fotoanany sabotsy tamin'io fotoana io a tao amin'ny tempoly de lahady am'izay hitatsika rehefa avany Betania indray izy nodina tany Jerosalema izy zany nody tamin'ny Betania izy aveo ny sabotsy ariva de tonga indray lahady de niverina indray izy nakao Jerosalema de le nizy niditra tao Jerosalema iny lay niditra niaraka tamin'ny zanak'apondra de tamin'iny ny olona lay nioby azy za tsy akainao hoe niogaoga azy niogaoga tamin'iny ny olona no nioby azy hoe hosana ho any zanaky Davida de ohatra ny fidirana mpanjaka mihitsiny a fa saingizy fotsiny tsy nandeha amin'ny sovaly tahaka ny mpiady guerrier fa mandeha amin'ny zanaboriky tahaka ny olona mitondra fiadanana pe zay zany a ny nitranga ny alady io zany voatantara mihitsy de voaresaka ao foana rehefa mamaky tsika fa tsy manam-potoana am'izay tsika fa zao mbola vo ao anaty fampidirana fotsiny tsika zao fa mbola tsy ao anatin'le izy a de rehefa mamaky tsika de teneniny foana hoe de noho ny ariva ny andro a de lasa izy nakany amin'ny nody nakany Betania
de tety fotsiny ny zavatra nitranga rehefa atao Jerosalema izy zany a de tao amin'ny tempolo izy a de teo izy nijerijery nisy zay teny kely zay tsy tena voatsikaritritsika izy amin'ny akapobeany rehefa anina hoe nijerijery ny manodidina tao amin'ny tempolo izy alohan'ny ala tao ny alahady alahady arivo de inona raha no nitranga ny alatsinainy rehefa zay no nitranga ny alahady arivo ny alatsinainy izy aloha le nanozina n'le aviavy rehefa nona izy a de tsisy hoanina de nahita le aviavy de tsy nisy maintso be le aviavy nefa tsisy voany a de nanozina n'le aviavy izy a de rehefa aveo izy nanadio ny kianjan'ny tempoly io le nandroka n'le mpivarotra rehetra tao amin'ny tempoly am'izay izy a de nanadio an'iny zany a hatramina zavatra kely oatra zany mila jerena rehefa mamaky baiboly de manampy le izy rehefa tsy mijere zany ianao de lasa mamorona fotsiny ianao de mandray arabaky teny zavatra sasany zay hitanao ianao nefa le tena voalaza sy voasoratra ao anaty baiboly a tsy hitanao akory de mamorona teoria ianao anohananao ny doctrinenanao hoe satria sabata ny tamin'ny androny jiosy a de sabata koa am'izao de satria tsy mihina kisoa ny jiosy a de tsy mihina kisoa koa zao de tsy hainao no mamaky ny testameta vaovao a de problème zay zay ny zavatra nitranga ny alatsinainy nanadio ny kianjan'ny tempoly izy zavatra anankiray a efa tezitra efa tsy tezitra aloha e lay nanangana ny lazarosy izy tamin'ny herinandro talohany io a efa tena ozy izy ny fariseso mpanorad-dalàna io gravy ty banty fa lasa laza be ty de anaraka anazy daholo ny olona tsy maintsy ataontsika zay aminonany ty fa teto am'izay izy rehefa nanadio ny tempoly ty a teo am'izay ry zareo zay vo nanao hoe tena tsisy hevitra tsony e tsy maintsy atao zay aminonany io fa efa tena trop loatra ny ataon'le bandy kely ty ahoana ny asa iny hoe roana daholo lay mpivarotra eo amin'ny tempolo zay anankiray fa faharoa ny bizina andry zalahy mihitsy mipotika tamin'io fotoana io satria fanaovana bizina be le fidirana eo amin'ny tempolo zany tamin'izany fotoana zany de nanadio ny kianjan'ny tempolo izy de teo zany ny olona efa nieritreritra am'izay hoe tena tsy maintsy vonona ty banty talaty tsika zao mbola ao anaty fampidirany mbola tsy tena ao anatin'ny inona ny talata de nanomboka teo am'izay nandeha tsirairay am'izay ny antokony olona rehetrarehetra ny fariseo ny sadiseo ny herodiana namandrika an' Jesosy Kristy de eo le mitranga iny zany le ohatra hoe ny fariseo le manontany hoe ina ny didy lehibe indrindra de valy ny tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sainao rehetra fanahinao rehetra ny herinao rehetra de tiavany namanao tahaka ny tenanao de iza namako izy tena fandrika de tantaran'le samaritana tsara fanahy izy tonga sadiseo avany sadiseo indray tsy mino ny fitsanganana amin'ny maty de te hamandrika anazy hoe inona no lazainy ty arany da raha ozy izy nisy olona anankiray lehilahy anankiray nanambady izy de tsy niteraka zay le izy de manana fito amby rahalahy izy a de aveo rehefa maty iny de zay moa ny fomba jiosy le hoe mitondra lolo rehefa maty le zokiny tsy niteraka de le zandriny ray zany no mamelona de anaran'le zokiny de ohatr'izay daholo maty daholo izy anakenina izy anakifito de maty de aiza ny fampitony aveo rehefa tonga ny an-danitra izy zany izy am'ireo vadiny zany fanontany zany tena tetika mihitsy amelezana an' Jesosy Kristy raha vao tratra eto ty de vitany aminy raha vao miteniteny foana eo fa mahita valy foana le Jesosy Kristy hoe tsika nge rehefa tonga any ohatry ny anjely sy ny rehetrarehetra de mahita valy ny herodianina indray tonga avany ina indray ny nataony azo atao hoe mandohetra ho an kaisara sa tsy azo atao le izy gravy raha vao miteny ianao hoe azo atao dia atsony daholo ny jiosy hitanareo zany io saribakolon'ny romanina io taovy mamay mihitsy raha vao miteny ianao hoe tsy azo atao de atsony ray miaramila romanina hoe hitanareo zany io mba ino moa tady anonga-panjakana io tady aloha tetika aminona an' Jesosy Kristy amandriana azy daholo le fanontaniana rehetrarehetra be de be reny
talaty zay no nitranga satria maly zany nivery ny bizina ny zalahy dia androany amin'izay mitady ny fomba melezana ny Jesosy Kristy izy dia tamin'ny alina zany izy efa inketrika daholo izy rehetrarehetra hoe ina fanontaniana apetratsika fa voatsika io raha vao zay ny apetraka fa mahery raha nga le Jesosy mahery le Jesosy dia rehefa avy eo izy le nandravany le tempolo maly le anina teo amin'ny tempolo maly dia ny mpianatra indray zesta be hoe jerengeny tsara nyity tempolo ty tena milay be nanaovany Herôdy azy tonga dia nitapohangarainy rano hoe la zaiko aminareo fa tsisy vato ifanongo eo ka tsy ho ravana dia teo amin'izay jiosy leritreritra hoe ahoana koa tsy possible zany hoe tsisy tempolo zany eto amboniny tany satria tempoly tranon'Andriamanitra ao Andriamanitra raha rava ny tempolo dia tsisy Andriamanitra tsony dikan'izany raha rava ny tempolo dia tonga faharandro zay ny jiosy tempolo faharandro dia zay na tonga ny zareo nanontany zany any Jesosy Kristy hoe rovina ny fotoana tongavany zany dikan'izany hoe rovina ny aravan'ny tempolo sy ny famantarana ny amin'ny fiavianao satria ho anazy tempolo rava mira farandro veriny Jesosy dia zay mahasarotra ny mamaky an'io Matthieu 7:20 sy ny rehetrarehetra fa raha te hijery nareo dia jereo any amin'ny YouTube ny famantarana ny fiavian'i Jesosy Kristy zay nataonao recherche gasy espace MMB famantarana ny fiavian'i Jesosy Kristy dia hitanareo any amin'ny YouTube izy amin'izay fotoan'izay ny interprétation Matthieu 7:20 dia zay mahasarotra an'io dia afangarony olona foana na ny Jesosy Kristy koa raha moa nametraka an'izay tamin'ny mpianatra dia misy fotoana izy tena resaka dia ny fotoana aravan'ny tempoly fa rehefa miresaka amin'izay izy ozy izy hoe zany ozy izy tsy tapitra korty zao taranaka zao dia ho avy zany taranaka ray 70 taona 30 io 70 taona 40 dia 70 ravany tempoly fa rehefa nilaza ny aviny amin'izay izy dia hoe tsisy mahafantatra ozy izy zany dia zavatra lazainy tsy famantarana indray ny raisin'ny kristianina famantarana dia isaky misy ororotany isaky misy aretina isaky misy ady dia ho avy ny farafabeba dia nefa rehefa milamindamina indray dia tsy mibeba zay grave amin'le izy efa milamina ny fiainana dia aza mibeba zany nareo andao tao ihany ny fiainana rehefa misy reny beba ikany miomana fefakaiky fa aviny tompo satria fa lazay tsisy malala zany ny akaiky zany dia mety ho tonga foana izy zao dia zay zany nitranga tamin'io ny resaka ny amin'ny fiavian'ny zanak'olona sy ny famantarana amin'izay alarobi amin'izay fa manopoka fa mafana foana ny tension rehetrarehetra eto dia lasa amin'izay izy nitady tetika amin'nonany Jesosy Kristy dia teo izy nahita ny Jodasy hoe zay mitetika tsara foana ny mbana ny kristiana dia miditra ao anatiny ianao raha mbola ianao mitabataba amin'ny Facebook ery andafy ery hoe kristiana zany tsisy dikan'izany ratsy zany sy loatra zany tsy mahakasika zany zavatra hitanao dia le kristiana mpivavaka be reny fotsiny fa tsy hainao kory le izy hainareo hoe tantaran'ny baiboly sy ninona izy indrindra tsy mahay fa ny fomba nampitehana ny kristiana ohatra nataon'ny Constantin sy ny toyany rehetrarehetra dia fidirana ao anatiny dia zay niditra tao anatiny zareo dia Jodasy no nakany amadika an'i Jesosy Kristy amin'ny vola 30 zay nitranga ny alarobia dia ny alakamisy amin'izay eo amin'izay efa tonga amin'izay le Paska io le fotoanan'ny Paska dia eo amin'izay le nanomana ny fikarakarana ny sakafon'ny Paska rehetrarehetra izy dia tao izy rehefa sakafo dia nanasa ny tongotry ny mpianatra nanao ny fanasan'ny tompo voalohany teo izy nanao afatrafatra farany hoe andeha ary zareo fa tsy maintsy mandeha satria raha tsy mandeha dia tsy tonga ny mpananatra dia ny fanamasina fa mahasoanareo ny andehanako mba tongava n'ilay mpananatra hafa
anampy anareo sy amelona sy ka hiaraka aminareo sy ao anatinareo mandrakizay zay le izy de lazaiko hoe tsy tena izy zany hoe de hoavy fanahy masina fa izy io mangoronetana isaka metrika de mila atsona foana io verina midina zay vomidina raha vao tsy miantsona reo verina miakatra indray io tetika farany tazomina ntady izy avivanafazaza metrika tsony Jesosy Kristy ny teny izy de eo aminareo ary toetra eo aminareo mandrakizay tsy mialy io raha tsy tonga ny fahataperan'izao tontolo zao fa tsy hoe mila tsotsony isaka metrika satria mitsoka foany le ry zay zany zavatra nyteneny raha John izy ohatra ny resako de ny John toko 7:10 ka hatramin'ny 7:10 a zay nyresadresaka rehetra tamin'ny alakamisy hoe fa tena andro farany io efa tonga ao hatramin'le hoe de ahoana zany ny inty izy ny atrehantsika an'ireo rehefa nite zany Jesosy Kristy hoe kororoanareo izy ho avy satana ikorokoroka anareo de hiparitaka de na ianao ary Petera andahainy telo Petera am'zany zany no logika be raha zany teo amin'ny toeran'ny Petera nandahanao ary zao rehetra zao de za koa anda fa nitsika zany tady eritreritra hoe nititsika iohita zany ao anatinareo hoe ianao kory Petera andahainy telo de ozy izy Petera hoe ay zany ay ho laviko intelo ary ala felahy any efa niteny zany tamiko teo na ohatran'ny olona rehetra izy fa tao anatiny tsy andahan Jesosy Kristy zany mihitsy saingy indrisy fa tsy zay ny lalana fa de itsony izy rehetra moa de itsoka avokoa rehefa vieo arany ao anatin'izay rehetra zay alohany idirantsika amin'ny any zay zany le fandeha lista alakamisy tonga efa alakamisy am'izay io eo amin'ny John toko 4:10 farany de niteny Jesosy Kristy hoe andao am'izay tsika hiala eto de ho an'ny Getsemane izy io de rehefa niala teo izy de nandeha amin'ny lalana kriatraly iny nihira salamo izy aloha tao alohan'izay zany mihira izy de mihira salamo de niala teo izy de rehefa niala teo izy de nandeha amin'ny kriatraly iny de nahita voaloboka de zay natonga anazy ny teny rehefa avy eo hoe izany voaloboka ianareo sampany amin'ny ray ny mpamboatra ohatra zany inge izy John toko 5:10 zay de iny am'izay efa lalana mandeha eny izy de tonga ny Getsemane izy rehefa avy eo